Ny tonjotra nasiana rankipohy tamin'ny 7 mars sy ny tonjotra nasiam-panitsiana ihany no tokony ho siniavina amin'izao mahovo izao ho ny vondrona valo. Tokony hitondra fitoninana sy vahaolana maharitra eto amintsika ny fanaovan-tsony ny tonjotra ho ny eo anivon'ny filoha Alindà. Miakatra ny tahan'ny fahantrana eto Madagasikara araka ny fanadihadiana nataon'ny Unistaty. Isan'ireo vaovao hoarahinao miaraka amin'ny Christian Rakotoarsoa ireo. Ampifanenantrano tompolasy tompoko vavy ny tsy tiako ny tokantranonareo amin'ity hariva ity ary anasako nareo ihany koa anaraka ny fotoana ny vaovaon-tsary eto amin'ny televisiona malagasy. Araka izany dia anana anjara toerana lehibe ao anatin'ity vaovaon-tsary ity ny fiomanana sy ny fanomanana ny fanaovan-tsony ny tonjotra izay atao eto Antananarivo amin'ny zoma ho avy izao. Manoloana izay indrindra ary manoloana ihany koa ny fandalovan'ireo eraky ny troika eto Madagasikara dia nisy ny fanambarana sy hafatra izay nataony ireo ao anivon'ny ministeran'ny Filoha Alindà sy ny filaminana anatiny androany tetsy Ampahibe hotsindrin'izy ireo fa tokony hotondra vahaolana ho amin'ny loharano pahatoniana sy vahaolana maharitra izao fanaovana sony ny tonjotra izao. Andeha hoarantsika miaraka amin'ny Nalasoan'Andriamasina sy Todo Saint François izay fanambarana izay. Afatra ho an'ny sadse momba ny famahana ny alaolana politika eto Madagasikara. Ny tompony andraikitra amin'sana filaminana sy ny fandriam-pahalemana dia matoky tanteraka amin'ny famahana atoato ny krizy na olana politika eto Madagasikara. Izahay dia mankahery sy mankasitraka ny vondrona raisam-pirenena fa indrindra ny sadse izay tsy mitandro asa sarana tamin'ireo ezaka nataony sy nasiony hatramin'izay. Nefa noho ny fahatsapana ny mahasavitady sy ny arefin'ny vahaolana amin'ny fivoahana amin'ny krizy, ny mpitandro ny filaminana sy ny fandriam-pahalemana dia mirary koa raha mirary fa ireo vahaolana na fanapahan-kevitra ho raisina amin'izany dia tokony ho loharano-pitoniana sy maharitra ho an'ny vahoaka malagasy ka ahafahana miala sy misoroka izay endrika herisetra mety hitarika fikorontanana. Miandrandra ihany koa izahay fa ny sadse dia tsy hanao ambany zavatra eo ahaihay izay efa namafisy ny mpitandro filaminana sy fandriam-pahalemana hatramin'izay. Izay no kasika ny hafatra izay nataony teo anivon'ny mpitandro ny filaminana sy ny mpitandro ny fandriam-pahalemana ho an'ny ireo anivon'ny SADC mandalo eto amintsika amin'izao fotoana izao. Tamin'ny alahady izy ireo no efa tonga ny ampahany tamin'ireo eraky ny SADC ary androany dia noraisin'ny ministry ny raharaham-bahiny tetsy Anosy izy ireo matoky ny avitan'ny sony amin'ny zoma izao na ny teknisianina afrikana na ny teknisianina malagasy. Ndeha hoarantsika ny famotinana ny vaovao miaraka amin'ny Jean-Aimé Rambelson eo amin'ny sary ny Marc Rakotomalala. Nizara telo ny fihaonana teto amin'ny raharaham-bahiny. Voalohany, fihaonan-doha tsy azon'ny mpanao gazety natrehana. Faharoa, fanazavana fohy avy amin'ny mpitondra teny ny troika ary fahatelo farany fanazavana ny filohan'ny diplomasia malagasy. Hijery ny zava-misy eto Madagasikara ary manaraka dia hijery amin'ireo toko-marika rehetrarehetra izy amin'ny signature-ny feuille de route. Raha ohatra moa izy izay tsy mangataka unanimité, izany hoe ny rehetra fa ny tena tianay dia hoe mba hisy marimaritra iraisana mivoaka ary besinimaro mivoaka amin'ny resaka fanaovan-tsony.
dia tsy nandako izy hoe raha ohatra izany izy any amin'ireo malagasy no andraikitra ka raha misy fifanarahana araka ny voalaza teo dia ataontsika androma signature mariafiany fa zareo tsy tokony andraikitra politika fa tokony andraikitra teoria ny teknika ka zany dia ahita zany izy an'izay tokony andraikitra rehetrarehetra dia anotaty sarapitso satria ho avy rapitso ny minisitra ary raisiko zany ny minisitra. Androso vaovao isan'andro momba izao fiondalana ara-tantara izao ny TVM miaraka amin'ny departementany Raharaham-Bahiny. Fanadidiny Jean Miramberson tateriny Solange Rakotonosy ny narantsika teo iny ny tolakandro moa dia rivariva ny maromana koa nanomboka tamin'ny 9:00 teo dia nisy ny fionan'ireto teknisiany SADC ireto tamin'ireo vondrona politika rehetra izay tokony hanao sony ity tondrosotra ity ary dia fionana vao be no natao tamin'izany ka ny anaovana famelabelarana amin'ny mety fisotra ny fifampitoniana sy ny fanaovan-tsony ho atao amin'ny zoma izao ireo antoko sy vondrona politika Rainga-Ambinifolo dia tany avokoa ny ampy ny antoko tipo Madagasikara tarihana Rarinaivo sy ny tipo Madagasikara tarihana Andriamatoa Iveme Rakoto Harrison Andriamatoa Leonardo Simao no nitarika ny fivoriana izay tao aorian'izany dia nisy ny fizarana ny tondrozotra araka ny vaovao voaray moa dia rahampitso no isy ny fandraisana ny solotena avy amin'ny ireo vondrona politika ireo ary noferana 5 isaky ny vondrona politika izany. Araka ny fantatra ihany koa moa araka ny fanambarateo ihany dia nisy ny fizarana tondrozotra tamin'ny taorianan'ity fionana ity ka raha ny vaovao voaray dia ny tondrozotra izay tany Santona no nozarana tany izany hoe ilay tsy nasy mpanovana izany. Araka ny vaovao voaray mbola ho tanterina amintsika eto moa no tena antsipirina satria vao angaikaingana teo ihany sy arivariva teo no ny farana izany dinika izany fa efa miroso tsikelikely araka izany amin'ny efa mahana ny olana eto amintsika ny fanaovana ity sony ny tondrosotra atao amin'ny zoma ity tsara ihany nefa ny mampatsiahy fa efa roa taona mahery izao no nisian'ny krizy teto Madagasikara ary maro ireo vanim-potoana nanamarika izany krizy izany isan'ny tsy azo adinoina ny zava-nitranga tamin'ny 7 febroary 2020 ka isy ny fandarana manokana rehefa avy eo aorianan'ny vaovao an-tsary namitina ny zava-mitranga marina tamin'ny andro ny 7 febroary iny ho arahanao eto amin'ny televisiona malagasy. Fa mbola manodidina izay fanaovan-tsony ny tondrosotra izay dia nation Padoimasy tetsy amin'ny Carleton io tolakandro io fa mivondrona ny GMMR, ny HPM, ny TIM, ny MDM, ny TGV, ny AREMA, ny les autres sensibilités na les AS, ny EDRC, ny Escopol, ny UAMAD ary manome vondrona 8 ka isy ny fenkevitra mivoaka no raisin'izy ireo ary niarahan'izy ireo tamina feo tokana nandritrany tamin'izany fiainana tamin'ny mpanao gazety tesy amin'ny hôtel Carleton no namoahan'izy ireo izany fenkevitra izany tatitra vetrany iarahantsika amin'ny Firarjona eo amin'ny sariny Francis Rozanajafy. Mitsangana ny vondrona 8 na dia 10 aza no isan'ireo ankolafy mameno izany vondrona izany dia ny GMMR tarihan'Andriamatoa Iveme, ny HPM solotenan'Andriamatoa Andriamanjary Jean André, ny TIM solotenan'Andriamatoa Vivato Rakotovao, ny MDM solotenan'Andriamatoa Pero Rajonarivelo, ny TGV solotenan'Andriamatoa Lanto Rakotomavo, ny AREMA solotenan'Andriamatoa Vavao Benjamin, les AS solotenan'Andriamatoa Vonatsy Jean Eugène, ny UDRC solotenan'Andriamatoa Marson Evariste, ny Escopol solotenan'Andriamatoa Ramanatso Benjamina ary ny UAMAD solotenan'Andriamatoa Franky. Ny ray hevitra sy ny refeo ity vondrona ity ka nampafantatra ny fekevitra noraisiny amahana ny krizy misy eto Madagasikara. Dia ny tondrozotra izay nanaovana rantokoy tamin'ny 25 volana marsa amin'ity taona ity miampy ny fanitsinana ny amendement tokana unique izay natolotry ny secrétaire exécutif
ny SADC dia tsisy zany fa Tomaso Salomao tamin'ny fafito ambin'ny folo ny volana Jiona. Zay no fanitsina sy amandroman tokana zay everinay fa anaovana sonia ny feuille de route. Ka mihevitra ny zahay miaraka aminareo fa zay le tombozotra zay ihany no ahafahantsika amizay miroso amin'ny fanambarana isan-karazany ka mirosona amizay iverintsika fa lalana ivoahana amin'ny krizy dia tsisy afa-tsy ny fifidianana ola mitohy ifanakalozan-tevitra amin'ireo olona politika isan-karazany. Ary anisan'izay ny 3 mouvance. Mandeha moa araky ny efa fantatrareo ihany amin'ny aino amanjery ny ezaka isan-karazany zay ataonay mba ahafahana mangataka an'ireo 3 mouvance reo mba hiaraka anosony. Fantatra tamin'ity fiona natanin'ny mpanao gazety ity ihany koa fa iona avy hatrany amin'ny iraky ny SADC tonga eto Madagasikara izy ireo aoriana ity fanambarana ity. Raha mpitso moa no fantatra fa tokony tonga eto Madagasikara ny minisitra avy eo anivon'ny Troika izay mety ihany koa hiaraka amin'ny andriamatoa Thomas Salomao izay nefa tokony tonga androany raha ny fandaharam-potoana saingy mbola tsy eto Madagasikara izy amin'izao fotoana izao. Fa mialohan'ny nisy ny fivoriana tetsy amin'ny Carleton dia nisy ny fanambarana ny atoandro teo izay nataon'ny miara-mientana ho an'ny demokrasia eto Madagasikara ny MDM tamin'ny alalan'ny filoha nasionaly andriamatoa Pierrot Rajonarivelo ny fialany tao anatin'ny vondrona 4 ary dia ny fidirany kosa atao anatin'ny vondrona 5 hoarantsika avy hatrany ny resadresaka mifanaovana mpanao gazety ny televiziona malagasy nizaka Serge Randrianarso sy Andry Rajonarivao tamin'ny ity mpitarika ny antoko MDM ity. Ka MDM dia anisany mitandro zany hoe fiavana. Ary zany fihavanana zany dia tsy tokony miandahy amin'ny atsy sy roa fa mitady fotsiny ny lalana rehetra zay hita fa mety hoe ivoahana amin'ny krizy zay misy amin'izao fotoana. Ary izay angamba no anisany tena hoe antony lehibe na tonga ny MDM resy lahatra tamin'ny voalohany hoe ny fanaovana pacte républicain dia mba entina anaovana pression amin'ny communauté internationale hoe anaovana le soni satria zay moa no tena tanjona tao. Ary ao anatin'ny pacte républicain io dia naverimberana tao daholo ireo principe démocratique sy principe républicain rehetra zay efa voafehy ihany ao anatin'ny feuille de route indrindra fa amin'le hoe code d'éthique ka ohatrany manao double emploi le izy. Tamin'ny fotoan'andro no mety tsara ny nananganana azy fa amin'izao fotoana izao kosa zay efa mitsangana ny hery valo hoe hitambatra ho ray mba andresy lahatra ny ireo le telo zay mbola misalasala amin'izao fotoana hirotsaka anao soni le feuille de route. Tsy mety tsony angamba raha misy vondrona 1, vondrona 2, vondrona 3 sy ny karazana fa noho zay le ny hoe tsy opportun tsony zany ny saratsarana ao anatin'le groupe de 8 io fa tokony mitambatra mihitsy an'ireo groupe de 8 zay nalohan'le paraf tamin'ny fahasivany volana marsa dia eto zany manambara amin'ny fomba ofisialy fa ny MDM dia miala amin'ny io groupe décision zany hoe miala am'le resaka pacte républicain fa kosa dia anisany tena hoe tompon'andraikitra ary mitondra ny anjara birikinay zay eo mafisana firaisan-kina tanteraka ao anatin'ireo groupe de 8 fa ho bloky anankiray zahay ifampiresaka amin'ny Troika na amin'ny SADC na amin'izay rehetrarehetra zay tena hoe iarahana mitady alaolana amin'ity krizy mamaivay zay manjoro antsika eto Madagasikara ity.
dia averiko indreo mandeha zany fa ny MDM manomboka ny androany dia tsy ao anatin'ny groupe de 6 ary miala le fampifehezana ao anatin'le pacte républicain. Fa mbola mitoeran'ny kosa moa ny fanehoan-kevitra maro isan-karazany amin'ny entina mahana ny olana politika misy eto Madagasikara amin'izao fotoana izao, ka isan'izany ny collectif des citoyens pour la conciliation izay netapo tamin'ny mpanao gazety androany Tetsy Faravohatra Vola Raparasoa sy Stéphane Alphonse no mitatitra ny vaovao. Ilaina ny fiombonan'ireo hery rehetra misy eto amin'ny firenena sy ny fifanantonana eo amin'ny samy malagasy mba hisian'ny fihavanana sy halavorary ny fifanarahana petraka hivoahana amin'ny krizy eto Madagasikara. Izay rafitinina ny hevitr'ireo olom-pirenena tsotra mivondrona ao amin'ny collectif des citoyens pour la conciliation. Nambaran'izy ireo ihany fa ny vahaolana rehetra raisina dia tokony hiaingy amin'ny soatoavina sy kolotsaina tena malagasy. Tsy resaka olona na antoko na vondrona no jerena fa ny sosikevitra entin'ny olom-pirenena tsirairay na ny démarche citoyenne no tena atao laharam-pahamehana ho ihany izy ireo. Aorian'ny fanaovan-tsoni ny tondrozotra amin'ny zoma ho avy izao dia vonona hitondra ny anjara birikiny amin'ny fametrahana firenena mandroso sy mivelatra ny collectif des citoyens pour la conciliation mba tsy hiverenan'ny krizy intsony eto Madagasikara. Ny collectif des citoyens moa dia sehatra fihaonan'ny olom-pirenena tsotra avy amin'ny firehana maro lafy ka tanjona voalohany apetraka izy ireo ny fampiombonana ny mpifanandrina eto amin'ny firenena izay heveriny fa lalan-tokana hanamafisana ny ezaka rehetra natao mba hikatsahana ny soa iombonan'ny malagasy. Fa nitsidika ary nitavata amin'ny ministra lehiben'ny gouvernement kosa Omaly Ariva ireo vao amin'ny Amnesty International mandalo eto amintsika amin'izao fotoana izao mitovy ny tady tonganka ny roatonta anaty teo aza tsy indraindray ny fanakianana avy amin'ny ity Amnesty International ity orantsika ny votratany izany fionana izany. Indray noraisy ny Prime Ministre lehiben'ny gouvernement Omaly Tolakandro Andriamatoa Christian Mkosa teratany izay roa mpahay lalàna sy mpikaroka miasa ao Londres ao mifoibe ny Amnesty International sy Andriamatoa Lindley Couronne avy atsy amin'ny nosy Maurice. Izy no mitantana ny Amnesty International ao amin'ity nosy ity. Hitohy hatramin'ny faharoa roapolo ny volana diavintsika ity ny dia n'izy ireo eto amintsika sy ny fitetezana tompon'andraikitra ambony kanjaran'ny Prime Ministre Omaly Ariva. Voaresaka tamin'izany ary ny amin'ny tatitra voalohany indrindra tatitra tamin'ny Prime Ministre feo ihany koa ny fanohizana ny fanadihadiana satria mahabe resaka ity hoe fanajana na tsia ny zolomelona ity eran-tany. Ty fanakalozan-kevitra raha tsorona no teto. Tsara raha teo ny isia ny fanakianana hoy ny Prime Ministre nefa koa ilaina ny fanamarinana na mitomana tsia ireny fanakianana ireny fa mazana matetika miteraka resabe. Tsikarotra ho afa-po tamin'ny fifanakalovakevitra ny andaniny roa na ny avy any Londres sy Maurice izany na ny Prime Ministre lehibe ny gouvernement taoria ny fihaonana izay naharitra dia naharitra tokoa teto milapa ny mahazo ary. Ovalanantsika ny vaovao politika ao anatin'ity fotoana ity napetraka tamin'ny fomba ofisialy sy Omaly ny pro-politika ny AMP na ny ampela manao politika atao amin'ny commune Alatsinainy Ambaza atao amin'ny faritra Analamanga tonga nametraka izany tany an-toerana moa ny filoha nasionaly ny antoko ny docteur Brigitte Samuel Nafira Artsona mitatitra ny vaovao. Fokontany maromaro ao anatin'ny commune Alatsinainy Ambaza no mivondrona atao anatin'ny fikambanana izay manana ny folobeny eto amin'ny commune ihany. Ny filoha nasionaly ny antoko AMP dia ny filoha lefitry ny kongressy tetezamita avy eto amin'ny faritra Analamanga Ramatoa Brigitte Samuel no tonga nametraka izany birao izany teny ifotony. Koa dia ankafaniana lehibe ny oarabaiko anareo rehetrarehetra na tafatsangana izany antoko izany. Ny filohan'ny antoko ao amin'ny commune kosa dia Ramatoa Bakoly. Lajory izany ho tanterahanay amin'ny fijoron'ny ampela manao politika eto amin'ny commune Alatsinainy Ambaza sy Androbe anatanteraka sy andavany izay foto-kevitra hijoronay dia ny fampandrosoana ny ampela manao politika eto mitanjona dia ny fahalalana sy fahasalamahitana ao anatin'izay zavatra izay. Fantatra tamin'ity fihaonana ity fa efa mahatratra iray tapitrisa ny mpikambana ao anatin'ny antoko AMP eto Madagasikara.
izay manana ny foto-kevitra iray ao anatin'ny fahasamihafana sy ny miralenta dia ny fampitoviana ny isan'ny lahy sy ny vavy eo amin'ny fandraisana andraikitra eo amin'ny lafiny politika. Ampatsivina ihany ianao fa olena nyity fotoana ny vaovaon-tsara ity dia isy ny fanarantsika ny fandarana manokana izay mamitana ny zava-mitranga tamin'ny 7 febroary 2022 teto Madagasikara, tantara tsy azo antonoana eo amin'ny fiainan'ny firenena iny daty iray iny. Avelantsika eo ny mikasika ny politika fa vaovao mahafinaritra amin'ny fanatanjahantena kosa no omena antsika dia ny nahazahoan'ny Madagasikara medaly alimo tao amin'ny taranja atletisma ny sokajy décathlon izay nahazon'ny Alikame ny lalana fahatelo tao amin'ity décathlon ity amin'ny lalao afrikanina atsy Mozambika 2707 ny isa azony tamin'izany décathlon izany midika lalana fahatelo izany hoe medaly alimo ary medaly voalohany ho an'ny malagasy tamin'ity lalao afrikanina atao atsy Mozambika ity. Fa androan'ny maraina kosa no nanomezan'ny ivon-toeram-pirenena ho amin'ny antotanisana ny Instat ny tatitra izay momba ny fanadihadiana nataon'izy ireo nandritra ny 5 volana amin'ny fiainany isan-tokantrano eto Madagasikara. 420 no notetezin'ny ireo mpanao fanadihadiana ireo ary namoahana ity tatitra ity. Hita tamin'izany ny fiakaran'ny tany fanatrana eo amin'ny tokantrano malagasy. Randretsa manana sy safidy andriamampiantona no tanantsika ny antsipiriany izay. Tsikaritra fa nisy fiakarany tany fahantrana teto Madagasikara nandritra izay 3 taona lasa izay raha ninambarany teo anivon'ny Instat satria dia tafiakatra 770 isan-jato izany ankehitriny. Tao anatin'ny fanadihadiana na ny EPM enquête périodique auprès des ménages izay nataon'izy ireo teo anivon'ireo tokantrano miisa 700 sy 201 alina tany amin'ireo faritra ambanivohitra sy tany amin'ireo tanan-dehibe miisa 320 teto Madagasikara dia hita fa mitombina izany. Antony iray anaovana izao atrikasa izao mba ahafahana mitady vahaolana amin'izany. Hitanao rehefa déterminer les pauvretés zay dia resaka consommation no jerenay. Le olona zany raha consommation nazy tafidina ambanina seuil raiky efa déterminé zany hoe misy seuil zany napetraka hoe raha ambanin'io izy dia pauvre zany. Puisque io seuil io arakaraka ny fidiram-bolan'le olona. Arakaraka ny fidiram-bolan'le olona no ahafahany manao io consommation io. Donc zany agnisan'ny zavatra mety mampitombo ny taux de pauvreté zany ny fiainany revenu ny ménage. Tokony ny consommer agny amin'ny 468 800 ariary isan'olona isan-taona. Karaha ambanin'izay ny consommation-n'le olona dia pauvre izy. Hita arak'izany fa mbola lavitra ny ezaka amin'ny fivoahana amin'ny krizy ekonomika sy sosialy eto Madagasikara. Izay ny mikasika an'iny fa ho vita rarivato kosa ny lalana mampitohy ny lalam-pirenena faha-7 amin'ny lalam-pirenena faha-12 miazo any Kalamavony ao amin'ny faritra Matsiatra ambony. Fanatanterahana ny fampanantenana nataon'ny fitondrana tetezamita amin'ny alalan'ny ministeran'ny asa vaventy izany fanamboarana ny lalana izany. Tatitra avy any an-toerana iarahantsika amin'ny Njaka Serge Randrianarso sy Andry Rajonarfao. Lalana mirefy 4 kilometatra sy 400 metatra eo no vitaina ho an'ny tapitanana ny Fianarantsoa. Volan'ny fanjakana malagasy mitetina 500 tapitrisa sy 3 lavitrisa na 3 milliards 500 millions no nolanina amin'izany ka tafiditra ao anatin'io ny asa tana marina ny IMO. Atao rarivato ny 1 kilometatra 700 ao Ankofafy mampitony laram-pirenena faha-7 amin'ny laram-pirenena faha-12 eo amin'ny fiantsonan'ny fiara makany Ikala Mavony. Atao rarivato ny 700 metatra ao Tanambao ary atao rarivato ihany koa ny 2 kilometatra 100 metatra eo andohan'ny Vory mandalo ny Danda hatrany Besorovitra. Ny asa dia ezahana ho atomboka raha mety dia androany fotsiny izao toy izao. Ka efa nifampiresaka ihany izay sy ny Andriamatoa PDS tao sy ny directeur interrégional ny travaux publics mba hijery izay entreprise azo antoka sady malaky miasa eto an-toerana. Ireo lalana tena manahirana ato anatin'ny tanànan'ny Fianarantsoa moa ireto nandraisana fepetra ireto. Tsika raha andeha nijery anazy tany dia azo fitinina zany amina zavatra telo.
ny lalana kifafa, ny lalana Tanambao, ny lalana Andonivoro mandalo an'ny Tanda tonga any Besotra hamboarina izao. Saotra ny fanjakana tamin'ny alalan'ny sepoky tany kosa ny mponina ao Tanambao noho izao asa goavana izao. Any Thomas nefa milamina ny ao amin'ny universitény Barikatimy amin'izao fotoana izao tonga tany toerana radio moa ny ministra iraky ny gouvernementa izay notarian'ny ministry ny antitany ahitana ny ministry ny tanora sy ny alavoly, ny ministry ny tontolo iainana ary ny avy eo amin'ny faritra atsinanana ny tsapa alahelo, ny fianakaviam-be ny avy any amin'ny faritra atsimo atsinanana sy ny mpianatra izay noho ny nahafatesana mpianatra iray avy any Tolaniaro taoriana ny etraketraka sy fifandonana nisy tao amin'ity université ity. Fa any Tomasina ihany isika dia iresaka kosa ny fandaminana sy fandrindrana, ny fandraisana sy ny fandefasana ireo conteneur ao amin'ny seranantsambon'ny Tomasina efa manara-penitra ny fotodrafitrasa sy ny fitaovana amin'izao fotoana izao araka ity fanakadiana nataony namana lanto lehibe mananjara tany an-toerana ity. Ny taona 5 no nanomboka ny asa teto amin'ny seranatsambo mizaka tena ny Tomasina ny MICTSL na ny Madagascar International Container Terminal Service. Any Filipina no foibe n'ity orinasa mpibata container ity na ny ICTSI. Tsy mitsahatra ny mampivoatra ireo seranatsambo avy ety iraisam-pirenena ho an'ny MICTSL eto Tomasina moa dia 12 hektara no faritra iasany ary miasa 420 amin'ny 420 ola ahitana mpiasa manodidina ny 500. Raha ny fomba fiasan'ity orinasa mpibata contenera eto amin'ny port Tomasina ity dia ara-potoana avokoa rehefa migadina ny sambo mitondra ireo contenera. Tsy nameloma tsy ny tompon'entana manamarina izany mialohan'ny voan'ny contenera toy ny fisian'ny marika sy ireo gadana miaraka amin'ny plon na ny firaka eo amin'ny varavarana eto amin'ny gateway na ny varavarana voalohany izany. Raha izay dia tsy maintsy mandalo scanner na fitiliana ihany koa ny contenera amarinina ireo entana ao anatiny. Ary tsara ny manamarika fa eto amin'ity vavahady faharoa ity no manara-maso ireo entana aondrana ihany koa ny tompony. Ary dia amin'ity vavahady farany ity no azo lazaina fa tafavoaka ivelan'ny faritry ny MICTSL ilay camion na ny antsoina hoe dédouané ny entana. Manara-penitra arak'izany ny famoahan'ny MICTSL ny contenera iray satria adiny iray eo ny faharetan'ny asany raha mombana avokoa ireo tota taratasy ilaina rehetra. Eo amin'ny lafin'ny fizahantany dia misy ny hetsika fanaon'ny ofisy regional ny fizahantany mifaritra Analamanga isam-bolana ka ny asabotsy teo dia ny fitsidihana sy ny fampafantarana toerana manatantara sy ny fitsangatsanganana no nataon'izy ireo. Isan'ny nanaraka izany ny namana fenoanitra Andriamaroina hitondra amintsika ny zavatra hitany tamin'izany fitsangatsanganana sy fitsidihana izany. Fitsangatsanganana an-tongotra mihazo ny vohitra Ambohitsena indray no narosy ny ekipan'ny ofisy patry ny fizahantany Analamanga. Ireo mpizahantany maro miisa 100 teo eo ny asabotsy laza teo. Niainga teto ampivelezan-drano ny Dia izay miala 7 kilometatra ny tapo-tanàna ny Vontovorona, nandalo any Ambohimasina, Miadamponina, Ambohimanandray, Ambohitsena izay manana hahavo 720 sy 100 metatra. Ankoatra ny fampafantarana amin'ny ankapobeny ny fiainana eny amin'ny tontolo ambanivohitra dia nisan'ny bahan-toerana ihany koa ny tantaran'ireo tanàna nolalovana. Ny fitsangatsanganana tongotra izay karakarain'ny ori-tanàna tamin'ity androany ity zany dia mitsidika toerana iray aty amin'ny faritra misy ny Vontovorona atao amin'ny toerana iray antsoina hoe Ambohitsena nahitana ireo vakoka tena maha-malagasy. Nahatazanana ihany koa ny hakanton'ny toerana teto anivon'Erina. Ny ori-tanàna moa zany araka ny asa izay ampiandraketina azy dia mampahafantatra ireo fitsidihana azo atao eto amin'ny faritra Analamanga. Teo ihany koa ny fitsidihana ireo tokantrano izay mivelona amin'ny fanaovana asa-tanana aty amin'ny toerana, toy ny fanamboarana sarety sy ny randrana ary ny maro hafa. Amin'izay sehatry fizahantany izay moa dia isy ny fandraisana anjaran'ny Madagasikara amin'ny alalan'ny ONTM sy ireo matian'ny fizahantany eto Madagasikara amin'ny salon du tourisme Top Riza izay atao any Paris manomboka amin'ny 20 ity volana septambra ity. Fa amarana ny fotoana isika amin'izao alina izao dia ny ako
tiako ny fampisehoana izay nataon'ny ekipan'ny Rally Formule 56 Andrajao tany Toamasina no arantsika androany dia maro tokoa toy ny isan'andro ary toy ny any amin'ny faritra izay noteteziny ny olona manatrika izany tatitra toy ny mahazatra ihany koa arantsika amin'ny Priska Rakotony Nandrasana. Andro fahavalo amin'ny Rally Formula 56 Andrajao ny omaly alatsinainy. Carnaval avy hatrany nanomboka ny lanonana niala tao Barikazimy ka hatrany amin'ny Devant-ny Shoprite ny alahady 1 septambra teo. Moto, bisikileta, fiara, posy sy olona marobe no mitanjozotra niazo ny Borta tao Toamasina. Feno tanteraka no manoloana ny Borta alohan'ny natongavan'ny Carnaval, tsy atonona ny toerana. Fampisehoana mahafinaritra no natolon'ny mpilalao Malkila ho an'ny vahoakan'ny Toamasina. Vita ny farany tolakandro teo kosa ny anjanany Moramanga. Ny zoma 12 septambra izao dia efa mampiomana sady ny ao Majanga ny ekipan'ny Rally Formula 56 Andrajao fa hisy ny Carnaval miala eo amin'ny Sotema ka hatrany amin'ny Boro. Pasivana antsika alohan'ny sarana tanteraka amin'ity alina ity sy ny fisian'ny fandarana manokana orantsika eto amin'ny televiziona malagasy mamerina indray ny fitantarana ny zava-misy marina tamin'ny 7 febroary 2020 ary asa tonina ihany koa fa manomboka androany dia miverina eto amin'ny televiziona malagasy ifanaraonarao mivantana ny Champions League na ny Ligue des Champions eo amin'ny baolina kitraka androany dia ny Milan AC no ifandona amin'ny FC Barcelone. Tapitra ny vaovaontsika ny saoriny ianareo nanaraka izany hatramin'ny farany ankasitrana ihany koa ireo mpiara-miasa rehetra tamin'ny fanomanana sy ny fandrontosana ity vaovao ity mametraka marim-pena to klasy tompoko avy.